Eksodosy toko 4. Ary namaly Mosesy ka nanao hoe Indro tsy hino na hihaino ny feoko izy, fa hanao hoe tsy niseho taminao Jehovah. Ary hoy Jehovah taminy, inona moa iny an-tananao iny? Dia novaliany hoe Tehina ity. Ary hoy izy, Atsipazo amin'ny tany iny. Dia natsipiny tamin'ny tany ka tonga menarana, dia nandositra azy Mosesy. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, ahinjiro ny tananao ka raiso amin'ny rambony iny. Dia nanindrotra ny tanany izy ka nandray azy, dia tonga Tehina teo an-tanany indray izy. Mba hinoan'ireo fa efa niseho taminao Jehovah, Andriamanitr'i ny razany, dia Andriamanitr'i Abrahama sy Andriamanitr'Isaka ary Andriamanitr'i Jakoba. Ary ho koa Jehovah taminy, atsofoy ao an-tratranao ny tananao. Dia natsofony tao an-tratra ny tanany, ary no notsoahany, dia Indro efa boka ny tanany ka fotsy tahaka ny oram-panala. Ary ho koa izy, atsofoy ao an-tratranao indray ny tananao. Dia natsofony tao an-tratrany indray ny tanany, ary no notsoahany tamin'ny tratrany, dia Indro efa tonga tahaka ny hodiny indray izy. Ary raha tsy hinoanao izy ka tsy hihaino ny feo ny famantarana voalohany, dia hino ny feo ny famantarana aoriana izy. Ary raha tsy hino izany famantarana roa izany aza izy, na hihaino ny feonao, dia haka rano avy ao nely ianao ka haidinao amin'ny tany maina, ary izay rano alainao avy ao nely dia ho tonga rà eo amin'ny tany maina. Ary hoy Mosesy tamin'i Jehovah, Tompo, mifona aminao aho, olona tsy mahay mandahateny aho, na hatrany aloha na hatramin'izao itenenanao amin'ny mpanomponao izao aza, fa votsavava sy miadam-piteny aho. Ary hoy Jehovah taminy, iza moa no nanao ny vavan'ny olona? Ary iza no mampahamoana, na mampaharenina, na mampahiratra, na mampahajamba? Tsy izaho Jehovah va? Ko ankehitriny dia mandehana, izaho no homba ny vavanao ka hanoro anao, izay ho lazainao. Fa hoy izy, Tompo, mifona aminao aho, irao izay tianao irahana. Dia nirehatra tamin'i Mosesy ny fahatezeran'i Jehovah, ka hoy izy, tsy aho ihany va arona levita rahalanao? Fantatro fa mahay mandahateny izy, ary indro koa avy hitsenanao izy, ko rehefa mahitanao izy dia ho faly ny fony, dia hiteny aminy ianao ka hanolo teny azy, ary izaho homba ny vavanao sy ny vavany ka hanoro anareo izay ataonareo. Ary izy hiteny amin'ny olona hisolo anao, ka dia izy no hosolo vavanao, ary ianao kosa hosolon'Andriamanitra aminy. Dia hoentinao eny an-tananao iny tehinao iny, izay anaovanao ireo famantarana ireo. Dia lasa nandeha Mosesy ka niverina ho any amin'ny jetro rafozany, ka nanao taminy hoe, masiny ianao, oka andeha hiverina ho any amin'ny rahalahako izay any Egipta, ka izaho na mbola velona ihany izy na tsia. Ary hoy jetro tamin'ny Mosesy, mandehana soamantsara. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy tany Midiana, mandehana miverina any Egipta, fa maty ny olona rehetra izay nitady ny ainao. Dia nalain'i Mosesy ny vadiny sy ny zanany lahy ka nampitaingeniny boriky, dia niverina ho any amin'ny tany Egipta izy. Ary nentin'i Mosesy teny an-tanany ilay tehin'Andriamanitra. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, raha mandeha miverina ho any Egipta ianao, indreo ireo fahagagana rehetra ireo izay nataoko eo an-tananao dia ataovy eo anatrehan'ny Farao. Ary izaho hanamafy ny fony ka tsy handefany olona izy. Ary lazao amin'ny Farao hoe, izao no lazain'i Jehovah, zanako ilay matoa Israely. Koa efa nolazaiko taminao hoe alefaso ny zanako mba hanompo ahy,
fa efa nandatsy andefa azy ianao ko Indro izaha mono ny zanaka ao ilay matoa. Ary noho ny tany an-dalana tao amin'ny fandrem-bahiny izy dia nitsena azy Jehovah ka nitady hamono azy. Dia naka fiaratra vato Zipora ka namoro any zanany, ary izay nesoriny dia natsipiny teo anilany tongony ka hoy izy: efa vady azoko amin'ny fandatsahan-dray ianao. Dia niala taminy izy. Arora vehivavy, vady azo amin'ny fandatsahan-dray ianao noho ny fora. Ary hoy Jehovah tamin'ny Arona: mandehana hitsena ny Mosesy any anefitra. Dia lasa nandeha izy ka nifanena taminy tao amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra dia nanoroka azy. Ary nambaran'i Mosesy tamin'ny Arona izay teny rehetra efa nanirahan'i Jehovah azy sy izay famantarana rehetra efa nandidiny azy. Dia lasa nandeha Mosesy sy Arona ka nanangona ny loholon'ny zanak'Israely rehetra. Dia nolazain'i Arona ny teny rehetra izay efa nolazain'i Jehovah tamin'i Mosesy, sady nataony teo imason'ny olona ny famantarana. Dia nino ny olona? Ary rehefa reny fa Jehovah efa namangy ny zanak'Israely ka efa nitsinjo ny fahoriany, dia niondrika izy ka niankohoka.